Ny fanahy masina manala ny pozina rehetra. Voaingana isika no nankalaza ny Pentecoste izay nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Ny fanahy masina no fototry ny fiainam-panahy. Niza te handroso ara-panahy dia tsy maintsy tia ny fanahy masina, tsy maintsy mifanerasera, tsy maintsy mifandray amin'ny fanahy masina. Zay te handroso ara-panahy dia tsy maintsy liana amin'ny fanahy masina. Misy pozina be deaibe avy any amin'ny elo miparitaka eto ambonin'ny tany. Mbola tsy mifoha akory tsika kristianina dia efa miparitaka io pozina io. Ary izay indray nijerentsika androany hoe ny fanahy masina manala ny pozina rehetra. Hojerentsika avy hatrany ao aorianan'ny jenerika. Faly miaravantsika rehetra tompoka tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity. Ny fanahy masina manala ny pozina rehetra. Hotsika teo amin'ny fampidirana teo hoe mbola tsy mifoha akory isika dia efa misy pozina avy any amin'ny elo aparitsaka satana eto ambonin'ny tany. Tsika angamba le fanare hoe mivoaka mpamosavy amin'ny roa maraina, amin'ny ray maraina. Ny dikan'izay mantsy dia amin'ny tontolo ara-panahy io mamafy pozina eny amin'ny tontolo ara-panahy eny ny fanahy ratsy. Ary tsy matory andreo manalina mihitsiny fa mamafy pozina eny amin'ny tontolo ara-panahy eny. Ary tsika kristianina zany dia misehatra ny zavatra tsy hita maso be deaibe. Ka io zavatra tsy hita maso be deaibe io dia mitady hanimba, mitady handrava ny fiainam-panahintsika. Ka mila mifanahy masina isika. Ny fanahy masina izay tsy hita maso, izy no afaka amotika sy handrava ireo pozina rehetra izay alefan'ny satana. Zany mahatonga hoe zao moa zao ny fiangonana mihidy fa mahatonga ny olona lasa tsy mivavaka intsony dia noho ny fihetsiky ny olona mpiara-mivavaka aminazy, fihetsiky ny olona fotsiny, dia zay dia efa tonga anazy tsy hivavaka intsony. Ary le pozina izay afafin'ny satana teo, afafiny eny amin'ny tontolo ara-panahy, zay no mahatonga ny olona rehefa tratran'io zany ny kristianina na tratran'io ny olona anankiray dia mifona amin'ilay teny frantsay lasa empoisonné, intoxiqué. Rehefa tratran'io ny olona anankiray, ny kristiana anankiray dia lasa memalaina amina zavatra ara-panahy, lasa mekamo hivavaka, lasa kamo hiangona. Noho izany mila mandray ilay fofinaina zany zasenao isanandro. Hojerentsika izay amin'ny herin'ny androany ny fofinain'Andriamanitra. Fofinaina. Mila mandray fofinaina mahavelona isanandro zasenao. Isanandro zany tsika rehetra ireo dia mandalo test. Hoe mazoto ve sa alaina hivavaka hifandray amin'Andriamanitra. Averiko hoe amin'ny roa maraina ny mpanompon'ny satana dia mifo mandefa pozina amin'ny fiainam-panahin'ny kristianina. Alohan'ny atory zany tsika kristianina dia mila mivavaka mangataka amin'ny fanahy masina hitondra an'ilay fofinaina ao anatintsika. Satana mihitsy mandefa an'ilay pozina. Zany hoe manomboka androany zany tsy mitombina mihitsy hoe noho ny nataony rana nahatonga tsy mivavaka intsony, tsy zaka mivavomiko mihitsy ilay nataony ihany. Androany zany dia fantatritsika hoe pozina avy any amin'ny elo zany. Ary amin'izao fotoana izao izay mitobaka ilay pozina avy any amin'ny elo. Fa mino fa miparitaka ilay fofinaina avy any an-danitra manomboka androany. Mahatonga antsika malaina mivavaka, kamo mivavaka, tsy tia zavatra ara-panahy. Ary ny zavatra mampalahelo dia zao mpanompon'ny satana amin'ny roa maraina dia mifo, fa ny kristianina amin'ny enina maraina vao mifo. Hitantsika ny Andriamanitra hivavaka tsika tompo. Fanahy masino fantatray ny réalité spirituelle fa tsy hitan'ny masonay aika misy pozina be deaibe avy any amin'ny elo. Mila fahavelomana avy aminao zay. Esory izay pozina rehetra, influence satanique, influence diabolique, ahatonga anay ho kamokamo mivavaka, malaina mamaky baiboly, tsy te hihaino zavatra ara-panahy tahaka izao, fa mangataka aminao zay mba hampitombo ilay fofinaina, mahavelona, handresin'ny pozina ara-panahy rehetra, manombokamoko zany Andriamanitra. Dia ampidino ny fanahinao, mba hampidina fanasitranana, fampandrosoana, fanarenana, fananganana amin'ny fanahinay. Dia reseo ny pozina ratsy rehetra, reseo ny pozina ara-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahantsika ny Andriamanitra misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia manome fotoanantsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray manasa anao hatrany raha mbola tsy miabone amin'ny page mba hiabone anao mba ahafahanao mahita vidéo
maro izany. Raha nafinaritra anao video dia aza misalasala, mi-like, mi-commenter, partager. Veloma tompoko.